Zazalakely nanaovana ombay mitady nanomboka ny 17 Mey lasa teo iny dia hita faty tamin'ity herinandro ity ary nambaran'ny fianakaviana fa nisy namono sy nisy nanala ny masony. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miaboneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha famonoan'olona no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nanaitra ny maro ary nalaza be sy nameny ny tambazotra tsirasira Facebook mo ny fanambarana izay nataony Andriamatoa GASY Arafenso nandritra ny fivoriana Taotsimbazaza tamin'ity herinandro ity izay nilaza mazava tsy mahitsy fa rehefa tsy misy vahaolana azonareo aroso amin'io fa mahala ny olana délestage io dia tsy maintsy hidina an-dalambe izay sy ny vahoaka hanongana ianareo izay tsy mahavita ny andraikitra anareo. Taorian'izay fanambarana izay mo dia naneho ny heviny i Generaly Angelo Ravelonarivo ary nilaza mazava tsara izy tamin'izany fotoana izany fa tsy misy fidinana an-dalambe azo atao amin'izao andro ny fankalazana ny fiti-pirenena izao araky ny voalazany hatrany. Raha ny teknôlôjia amin'izao dia tsy ilaina intsony ny maneho hevitra an-dalambe. Ny Facebook amin'izao efa deuxième force amin'ny fanehoan-kevitra. Io fidinana an-dalambe io politika de déstabilisation fotsiny io mody hoe tanora no hoany fa mpanao politika no mipoitra BDB rehefa aveo. Io ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity préfecture ny Antananarivo ity. Mazava arak'izany fa tsy hanaiky an'izay fidinana an-dalambe ireo ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao ary indrindra fa ireo mpitandro filaminana mazava ho azy dia tsy maintsy handray ny andraikiny manoloana an'izay mety hisy ny fidinana an-dalambe raha toaka misy izany. Eo amin'ny resaka ny olany fatapatapahan-jiro sy ny rano indray nahitana fionam-be ny bidon jaune teny Ford Chaine teny tamin'ity herinandro ity. Efa aliny manontolo ireo bidon jaune marobe ireo no nilahatra teo anoloany fantsakany rano teny Ford Chaine teny. Izay jiramay ho izy ireo hatrany. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 2020 taona izao zava-misy amin'izao ankehitriny izao ny eo amin'ny resaka izay olany jiro sy rano zay. Ary na dia efa milahatra mandritra ny alina aza ireo bidon jaune ireo dia mbola hita sy tsapa fa maro amin'izy ireo no tsy mahazo rano mihitsiny ao anatin'izay 420 ora izay. Midika izany fa tena tsy ampy famatsiana intsony ny rano ao an-drenivohitra ao amin'izao ankehitriny izao ka dia miandry an'izay vahaolana maharitra ho aroso ny fitondram-panjakana manoloana an'izany rehetra izany ny vahoaka ny arivo ray manontolo ao amin'izao ankehitriny izao. Tao anatin'izay olany jiro sy ny rano izay hatrany dia nahitana fitokonana nimponina teny meteo ampasampito tamin'ity herinandro ity. Efa tamin'ny 3 ora tolakandro no tapaka ny jiro ary mbola tsy niverina moa ny jiro tany an-toerana nandritra io fitokonana io tamin'ny aliny izay. Vokany mandoro kodiarana manoloana ny tsena manga nimponina ka tapaka ny lalana izay mihazo any tsara honenana nandritra io fitokonana io. Avereny ny jiro io ny horakoraka ataon'ireo vahoaka izay misaka an-dalana. Marina fa tapaka foana ny jiro eny amin'iny manodidina iny indrindra fa ny amin'ny alina. Eo anatrehan'izay hatrany dia nitaky ihany koa ry zareo teny Nosy ary nanohy ny lanonana ny hariva tamin'ity herinandro ity hatrany fa efa niverina kosa ny hazavana taorian'izay. Tsy mamindro akory ireto hitantsika amin'ny sary ireto fa ny vahoaka izay manao fitakiana amin'izay fiverenan'ny jiro tapaka lava izay satria tena efa feno ny kapoaka ny vahoaka manoloana an'io fahatapatapahana tsy misy fiafarana io ary na dia efa manao fitakiana isan-karazany aza ny vahoaka dia mbola tsy nahitana vahaolana maharitra izany resaka olany délestage izany amin'izao ankehitriny izao ka eo indrindra no mipametra-panontaniana ny be sy ny maro amin'ilay manao hoe inona marina no tena vahaolana
azony fitondram-panjakana aroso amin'izao ankehitriny zao a manoloana an'izay fa tapatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana izay fa tena sahirana ny vahoaka indrindra fa ireo mpandraharaha izay misehatra amin'ny fampiasana jiro zay a dia maro amin'izy ireo no maty antoka tanteraka amin'izao ankehitriny izao. Ny ofanjiro miakatra tsy misy to azy ary rehefa tarakely fandaovana ny ofanjiro a dia iny fa tonga avy hatrany ny jirama izay hanapaka ny jironao nefa ny jiro tapatapaka mba manao fitakina ny vahoaka dia toa tsy misy mihaino fa mody manao be marenina avokoa ireo rehetra tompona andraikitra eo anivony izay a orinasa jirama izay. Mahakasika ny vola sandoka indray a dia mila mailotro ny vahoaka indrindra fa any loatra mangoroany fa tonga any Ambatondrazaka indray ny vola sandoka amin'izao fotoana izao. Vao tamin'ity herinandro ity no nisy olona nividy zavatra ary nasisy ny tany anatin'ny vola tena izy ny vola sandoka. Tsy misy sary lonomby ilay vola sandoka ary teo no nahafantarany ilay olona fa tena vola sandoka kay ity vola misisika tao anatin'ny vola izay nividianan'olona zavatra ity. Ka melombelo hatrany ry zareo amin'izao fotoana izao a fa niratsy tsy kely lalana ary tena mihamahay ry zareo mpanao vola sandoka amin'izao fotoana izao a ka manano sarotra ny fanavahana azy amin'ny vola tena izy. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriampahalemana sy ny von'olona indray ara ndao resantsika ny mahakasika ny tranga izay niseho teny mieritsetosika teny. Nekena zazalahy kely izay toka ny ray aman-dreniny nanaovana ombay mitady tany mieritsetosika nanomboka ny 17 Mey lasa teo iny ary hita faty moa izy tia tamin'ny androny afakomaly tolakandro iny a teny mandidina ny mieritsetosika hatrany. Nambaran'ny fianakaviana fa nisy namono izy io ary tsy teo intsony ny masony sy ny mahalelahy azy. Mampalahelo ny trangan-javatra tahaka an'itony ary mampametra-panontaniana hatrany ny aminy hoe inona marina no tena ao ambadika an'izay a fangalarana taovan'olona izay hita fa miha-mahazo vahana foana tato ato zay. Nahoana ireo mpangalatra no mbola miroborobo hatrany a ary iza ilay tena mpaniraka maka an'izay taovan'olona izay. Matoa misy mantsy ny mpaka eny fotony a dia tsy maintsy misy zany ny mpaniraka izay manjifa anireny taovan'olona izay angalariny ireny tsy mataotody izay miditra antsehatra amin'ny famonon'olona sy fakana taovan'olona izay. Ka ry ray aman-dreny araha maso tsara ny zaza amin'izao fotoana izao fa tena efa miha mivadika biby ny olombelona ary tsy vita ny zaza foana no tena anaovan'ireo olon-dratsy an'izay asa ratsy amin'ny fangalarana taova isan-karazany izay a fa hatramin'ny olon-dehibe aza dia anaovan'izy ireo an'izay a raha toa ka iny tratrany mandeha hirery iny a ianao a amin'ny fotoana izay tsy ampoizinao ka aza diso mandeha hirery loatra na ihany koa mandeha mitokatokana any anaty ala any a fa sao dia tratrany mpatsaray tsomby vava fa nitampoka tsy mahalehilahy. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.